Trano fivarotana iray etsy Ampasanimalo ao anatin'ny boriboritany faharoa no narodan'ny komina Antananarivo renivohitra androany. Tokony ho tamin'ny herinora sy sasany maraina. Araka ny vaovao iray dia trano tsy misy rihana ity trano ity ary noho ny fanorenana teo ambony lalam-bahoaka no antony nandrodanana azy. Olona miisa 520 avy amin'ny foiben'ny asa vaventy ny tanàna Antananarivo no nisahana ny fandrodanana izay natrehan'ny vaditany, ny polisy munisipaly ary ny polisy nasionaly. Mbola nisokatra sy nivarotra ny tompon'ny trano ka nasaina nanala ny entana ilay mpivarotra. Ny teo anivon'ny komina araka izany no niantoka ny fandrodanana ny trano. Araka ny taratasy avy amin'ny komina trano dia efa nisy ny dingana nolalovana ny alohan'ny fandrodanana ary efa nanome fe-potoana 12 andro izy ireo ny alohan'ny risona amin'izao fandrodanana izao. Efa niakatra fitsarana ihany koa ny raharaha ka niafara tamin'ny fandrodanana izay nampiarana ny didim-pitondrana munisipaly laharana 550 sy 700 tamin'ny 20 septambra 2022. Ny lalàna mitondra ny laharana 550 sy 200 tsipika 450 tamin'ny 3 febroary mikasika ny fanatsarana ny tanan-dehibe sy ny toeram-ponenana no manome fahefana ny ben'ny tanàna amoaka didim-pitondrana munisipaly mikasika ny fandrodanana trano miorina ambony lalam-bahoaka na ambony lakan-drano. Tsy ilefitra amin'ireo rehetra manorina fonenana tsy manara-dalàna ny eo anivon'ny komina Antananarivo amin'ny fampiarana ny lalàna.